Malala, mila miresaka tsika. Nengeza ny kibonao tatoato. Manafina nga ianao fa mitoetra azy? Mba tsy hampijalianao malalanao rehefa miteniteny foana izy, da oara nena kibo. Ie, miverina. Alohan'ny kitraka, andao aloha ianarana amin'ny fatoriana amin'ny tany. Aza vokina ny lamosina, raha tsy izay dia tsy hiasa ny kibonao. Sa te hantsoko ve? Ary aza midina amin'ny tany aingana loatra noho ny antony mitovy amin'ny teo, na dia maika hikotrana aza ianao. Tsy taraiky anie tsika e, sa diso ve sa? Ieza mba hitsy foana ny lamosinao mandra-pahatongavanao amin'ny tany. Ary midina moramora mba hampitomanina ny ampitoanao. Constitution di tsara be, entanentana fokoto entana be, satria tofonaky andeha hamonjy pisiny fa te ahitandry en forme sady. Bravo Dora, c'est gagné. Constitution di tsara be. Vita izay ny échauffement, raikitra migitraka. Aza asiana lavaka azon'ny totozy isitrihana ao ambany lamosinao. Fantatro fa mahafatifaty ny totozy fa tsy mila an'izany tsika ao an-trano a. Ampy tao tadiraka amin'ny tany any lamosinao. Tsy misy lavaka, tsy misy tonelina, tsy misy goka, tsy misy ninina, faravikinina, volaposina indray aresana fipetrahan'ny tanana e. Zavatra efatra ny tokony atao amin'ny tanana. Aza apetraka ao amin'ny atoka na ao aorian'ny tenda na any amin'ny sofina ny tanana. Aza takonana amin'ny tanana ny sisin'ny tarehy. Ary aza sotonina amin'ny tanana ny loha iray manontolo. Raha izay rehetrarehetra izay ny ataonao dia voalohany, lohanao sy ny tendanao fotsiny ny traka dia arary ny atoka ao ny rapitso. Faharoa, hipetaka amin'ny tratranao ny sokanao dia tsy asa akory ny ampoanao. Ataovy aorian'ny sofinao ny tananao ary aza misintona ninninina. Aza adinoina fa ampiasa ny abdo ny tanjony eto. Noho izany, asondroto ny soroka tsy hipaika amin'ny tantsony ary ampidiro ny kibo, izay vao hiasa ny abdo. Da ho ary hanenjana ny tantara. Raha toa ka hakekezinao ny tratranao ny lohalikao rehefa manao an'io, dia hanakana ny tratranao tsy hitraka ny lohalikao. Ary mazava, jereo tsara ny atao amin'ny tananao. Mba hapety an'io gotran'io manaova angle 90 degré miaraka amin'ny fesin'ny lamosina. Ary aza avela hipaika amin'ny tany ny tongotra, mba tsy hanelingelena ny lohalikao ny tratranao izany. Raha mora loatra ho anao io gotran'io, mampiasa poids ho an'ny cheville. Nampiasa poids roa kilao avy ateto. Fampanarahana, hoe fampiarana. Alohan'ny isiany gidragidra, mifaza teo. Tsy afaka ataonao ambany body fotsy io. Ary mitandrema mba tsy hamono lalanao. Ny azo ao eto efa misakafoko. Ndao ary atory eo mpandriny e. La mori, adiniko ny hidina tsy moramora. Ka mivelona. Aleo izany mba hampiarina ny fitsipika amin'ny feny tanana, ny soroka ary ny kibo. Tena tia kafe noho izany nataoko teo ampisotroana kafe ako amin'ny maraina izy io. Ie, nisikotra fehim-betsaka ao anatin'ny iray andro. Mandreraka mitaiza sakamamby savoko. Ataovy eo ampijerena Facebook amin'ny finday na solosaina izy io. Fantatrao ve fa misy vidéo hafa nataoko any? Ary ahoana moa raha atao eo ampamakiana boky izy io e? Nanoratra boky amin'izao fotoana izao ary io ny ampahan'ilay izy. Ahoana ny fahitanareo azy? Nataoko nandritra ny 80 sekondra na ihany minitra monja teo anilanao io gotran'io. Indroa isan-kerinandro nandritra ny 3 volana ka nahatonga ohatr'izao sy toa izao. Nefa ny fanaovanao ny gotran'io fotsiny dia tsy ampy raha te hahita fahombiazana. Ary ao an-tsakany sy andava ny reto fitsipika reto. Ray, rehefa noana ihany vao minan-kanina. Roa, cardio na hita mandritra ny herinandro. Ary farany, ampio-kotrana ho an'ny lamosinao sy ho an'ny sisin'ny kibonao io gotran'io mba azonao taille fine na taille de guêpe. Mampividina valahady izany. Jereo fa misoratra ao ambany daholo ny andinidina. Saorana manokana ianao noho ny faharetanao hatreto ary aza adinoina fa nanao vidéo hafa anie izaho e. Arao na ampandizo ny sofinao. Izay vitanao amin'ireo atao.